Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafin'ny politika. Misy ampahany amin'ireo mpikambana 7 ao anatin'ny CES vaovao no efa fantatra amin'izao fotoana izao ho an'ny zareo teo anivon'ny mpitsara dia androany no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny valin'ny fifidianana izay nitotosaina omaly. Efa fantatra avokoa ny solotenan'ny mpitsara 9 ao anatin'ity CES vaovao ity. Ny mpitsara isany Imbikerilaza, Rakotoza Francis, Rabarso Andrianainy, Andriamapandra Mamy John, Rasolonandrasana Georges Merlin, ary Rahely Manatsoro Lucette. Ireo ny solotena mpitsara ao anatin'ny fitsarana manokana amin'sahana amin'ny fifidianana. Anarana izay mivoaka tao aorian'ny fifidianana izay nitanterahana omaly manerana ny nosy. Raha ny antotanisana avoaka ny fitsarana tamin'ny androany dia 427 ny sambifidy ary 329 ny nandaja-bato izay manome tahapahavitriana 2,5 isan-jato. Ankoatra ny mpitsara, anisan'ny efa nahavita fifidianana izay hosolotena ao anatin'ny CES ihany koa ny administrateur civil. Ka Andriamatoa Mahazaka Clermont Gervais izay efa minisitra teo aloha sady tompona andraikitra ao amin'ny CER Thomasina no voafidy tao anatin'izany. Profesora avy amin'ny sampam-pampianarana lalàna avy ao amin'ny université anatin'ny kosa no nolalin'ny Copres ho solotenan'ny université ao anatin'ny fitsarana manokana amin'sahana amin'ny fifidianana. Raha ho an'ny mpanosony ny solo-dalana indray dia saika mpitsara na mpisolo vavaka koa no hovidiana ho solotena ao anatin'ny CES. Ny HPM ohatra dia mpitsara Augustine Élysée Pelé-Armanana no nividian'izy ireo solotena ao anatin'ny CES. Les As dia Andriamatoa Joshua Clément izay mpitsara misotro ronono natolotry ny ekipa amin'ny voninahitsy Jean Eugène. Ny UDRC dia samy nanana anarana na ny avy amin'ny mpanaradiana Andriamatoa Jean Lainirico na mpanaradiana Andriamatoa Reboza Julien. Ity farany izay mbola nitondra fanamarihana tamin'ny mpanao gazety androany fa izy ihany ny filohan'ny vondrona UDRC ary tsy manan-kery izay manolotra sosikevitra hafa ankoatra avy aminy. Andriamatoa Reboza Julien izay nilaza fa efa nandefa ny anaran'ny solotenan'ny UDRC eo anivon'ny tompona andraikitra mahefa. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana dia mpitsara ihany koa natolotra izy ireo araka nambaram-pikambana ao anatin'ity ankolafy ity. Saika efa nandefa ny anarana teny ny fiadidianan'ny teteza mita avokoa androany ny rafitra, na vondrona, na ankolafy manana solotena ao anatin'ny CES. Raha ny fantatra dia ny ekipan'ny ankolafy Zavy Albert no mbola tsy nanapa-kevitra ary tsy nanome anarana hatramin'ny androany mikasika ny solotenany ao amin'ny CES. Ity ankolafy ity izay mametraka fa tsy lara-pahamehana amin'ny fametrahana mpikambana vaovao ao anatin'ny CES.